fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Ity tantara ity dia novokary ny radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatitosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RTB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara voakary ny radio Don Bosco intsony. Ankalana Nosoratany Rakotoary Malala Toky Maminiaina na Naturako FT. Ovelominy Vantsosy Anjariliva Miaraka amin'ny Lemec Taina Nantenaina ary Mihaja. Tovy Razana Mamonjy nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Andro voalohany. Fa mbola hoaiza amin'ity andro hariva indray lahy. Tonga dia mandany lahy mody fa mbola misy programa kely le tsy arikady. Fa programa ina tampotampoka teo indray kajy. Tokony mbola namboatra ny lelako sy simba ny rivo dio zao tsika raha pitso vao maraina be. Dia tokony mba hatory aloha be any izy mahay. Raha zarery no sady karakara sakafo no anao fandaminana akarano sy ny sisa. Tsy amfiry vao vitako. Dia alina be ihany vao atory nefa lahy manoatra no ireny zazakely ireny rehefa foazana maraina be fa nikisina be mandreraka. Fa tsy misy fotoana mba fanalana stress mihitsy koa ve zany ty fiainan'ny tirikady mipandekama rehetra rehefa zoma ohatran'izao mailaka ery amonjy ny pro efa masaka iarahan'ny faly sy mialetaheta tsika vera angatsy raha tsy anao zaridaina dia ikarakara lakozia potiky ny rivotra. Samy manana ny mety asony fiainana isam-batan'olona ary kajy. Tsy voatery izay ataony hafa akory dia atao koa. Izy mety manana ny ray aman-dreny ny afaka ikarakara sy hamasy azy rehetra sendra tsy manana izy. Fa zasy lahy, izy no antenainy io tsy maintsy mikarakara tena sy mitady izay mahasoa noho izany raha mbola te hianatra sy hihinan-kanina ohatr'izay vahoaka. Ka izay indrindra ny antony lazako hoe avy dia afaka mody lahy fa za mbola misy fotoana enjehako aloha izao. Tsy voatery izay atao lahy akory dia mety amiko koa. Ka tsika ngely tsy pirahalahy eny ary tsy vitan'izay indray fa kambana. Averiko fa kamboty tsika ka tsy maintsy miezaka mafy hikatsaka izay asony fiainana mba ho avintsika lesy. Tarabe ety any amilaka ny ankizy rehetra azy efa tapitra tsisy tsony fa zasy lahy rery sisany eto. Tsy ela akory hafa tonga dia ndany lahy mody. Eny ariko. Fa tandreny fotsiny lalana izorona sy ny namandratsy fa mindra diso kely monja dia afaka nimba no avy rehetra. Samy mitovy taona, volana, andro, ora naterahana lesitsika. Karaha takatra lahy zany dia mba efa ho andohako koa. Olo kendry aka fantako tsara lesy izay hitsahany tongotra. Ny endry amin'ny moa lesy no anarina. So ho tara amin'ity fotoana efa mahadodina lalaka mandehana. Tandreny fotsiny so alina be vao mody fa tonga dia atory dia avelako lahy ho any ivelany any. Efa hoe tsy ela ho azy fa lahy koa zany. Tiany dimy dia ndraso avy mikaly. Okey letsy. Efa mialehibe maro le dalaka manomboka manana ny lohany ka. Na izany aza tokony hahijery ny situation misy anay amin'ny rahalahy ihany kajy ka hiady mafy. Anampy ahy mba hioarana amin'ity fahasahiranana efa mifanisa amin'ny volondoha ity. Sy hoe aleo mamonjy fidiana fa tsy revo mandefa finanandry reto fotsiny ka. Ny ankizy rehetra aza angamba izay efa tonga any amin'izay milava-trano ny daholo. Dia tsy sarotiny ve ndray mandrenina hoe andro efa hariva be zao ianao dia mbola mankaty fetana manga ihany? Nefa ny ambady fotsiny mipetraka. Inona moa tokony hasarotiny azy amin'izany? Fiainako ange zany. Ka tokony ho sarotiny ihany izy satria sanany labogosy be zao tsy hita ohatra anao mitizo maharivako. Ianao koa tsy azoko mihitsy. Maninona ka?
mesazy efa misy firiny alefanao aty amiko tamin'ny atoandro fa hoe malahelo anao apisy hoe Roviana vao afaka hitan'ny lahy oy e nohon'izay indray tonga aty amin'ny fotoana hafahako dia tsy asianao sira mihitsy fa resaka momba ny fianakaviako indray no mibatoerana amin'ny resaka ao. Ary aza mora miakatra ohatran'io mo e. Ela ty mba mora kizitina ka. Tsy azo ifampiresahana mihitsy ve zany raha vao ankoatra ny fitiavana? Ka tsy tiako zany renty a. Tsy resaka hafa akory ny dododoko akety fiadana manga amin'izao arivo izao nefa mbola aizy ty toerana hodiako avy eo. Fa fitiavana. Zay ihany manosika akaty dia aza voana amin'izay le sera fa tsy mandamina. Indray ary. Azafady raha nahasorenanao ny resako. Dia amfiry zany ianao no motika? Tsy mbola tokony ho any amin'ny fodiana aloha izao ny resaka fa aisintsika ny ampiaraka. Fa tsy efa ela kosa ve tsika no resaka teto amoron-dobo teto? Sady nijery andreto voary kely ny sangirany reto e. Mbola hitady toerana hafa izandray moa? Anderaka be aly amin'ny resaka aminao ka. Takizay ihany tonga dia nody fa firenariana fotsiny nakanesako taty aminao. Inona mihitsy ary mahazo anao ty e. Resaka tsotra izany no ataoko dia mahatezitra anao. Tsy azoko mihitsy. Manina raha tonga dia tsorina hoe tsy tia atsony ianao dia vita fa tsy manao an'izay divana eo fotsiny e. Efa filambaniny indray ny ianao raha zany e. Zany mila vanina sa ianao? Misy taksi be makany ambato fotsiny fa leo andeha amin'iny ka. To resaka tsy fandray mihitsy koa ny krizatsika ny resahana androany. Lasa fa velomy ianao e. Kajy! Dia lasa nindrintona fotsiny izy marina. Dia izy mampijaly aloatra ny olo tiako iny ka. Asa hoe tsapany ve hoe disy tia azy loatra dia gidragidrainy sy ilany vaniny foana isaky ny mbany aona izao. Inona tsony moa izany mba ataoko eto amoron-dobo eto fa aleo mody any an-trano. Raha fitirika koa izay efa mila hivoaka ny voamaso mitazana hoe aza ihany aho ilay milaza ho vetivety. Fa tsy maintsy hoe alina be ohatr'izao mihitsy ve vao tonga e? Avelao le tsy loha ambandroso fa mangitsy a. Tsy misy mibahana ny lalalahy mihitsy nge eo e. Mitiry lahy. Manontany fotsiny aho hoe zao ve le hoe vetivety dia tonga Ka tsy nentina naharitra taty intsony ny taksi be fa teo anjomahakely daholo dia niodiny e. Nanomboka teo no mibata raha dia izay no natao araka anahy io. Efa fantatra moa lesy fa zava-panao ny akamaroan'ny taksi be ireo zany dia mbola tsy mailo ihany le ty. Ny saran-dalana tsy mitsahatra miakatra nefa ny servisy andraisana amin'ny mpanjifa tsy zarizary. Narako be sermon nefa misy kalimasaka velo ao e. Raha nytany kaly aloha dia tena voalohany alahy. Jereo fa io ny finosika eo ambony seza io ny vary lahy fa ny angamba efa lasa nofo zay. Oary loha jereko kely. Tain le ty e. Fa inona koa ty loako ty. Fa nanomboka oviana indray alahy no tsy nahay anarana legioma ravim-bomanga ny anaran'ireny raha diany lahy. Fa nga dia lany ny azo any anala ny dia zozoro ny atao tehany e. Tsy ny azo ao anala ny lany fa nitoerana ny riny mihitsy ny tsy fantatry ny azo tsony e. Mahaiza miaina amin'ny fitainana bozaka fa manantena ny ratsana ny azo tsy mitsiry akory. Kay le tia. Ty ve hitina ny? No ampifaliana letsy a. No masaka saza androany a. Aza atao atsirambina ny fianarana mba hananana asa tsara ny aoriana mba ilana amin'izao e. Zany hoe mbola any aoriana aniko. Sao ve any midy vavony amin'ny ravim-bomanga dia iandro Roviana vao hitavandra hena saosy. Fa izany lahy mankafy izay misy eo letsy raha lany mahatonga calcium. Fa na isy matavy mitsetsasetsa ohatran'inona azy eo rehefa tsy hain'ny lahy mankafy azy dia tsy hitondra inona ny fahasalaman'ny lahy akory izany. Ary mangidy aty matsatso. Fa angatsy hoe zoma manifika indray ny tanka to montomoditra be mantsy ny akamako izany miditry ny trano. To mitady famaliana trano ravim-bomanga tsy misy romoromo azy tiako. Midy ny vavoniko fa ho any ty raha ho any lahy.
analakitro dia rehefa avy eo hidasika fa ny torimasony tsy mba misy mangidy sy matsaty izany fa mitovy lenta rehefa samy resiny. Aleo petahako rehefa tsy hatelina nareo ka. Hoano e. Fiainana zao efa fiainana efa zao ve mbola ampiavokanina ihany. Kay. Ary alefa saoriananareo le kiranareo. Tena enjana le fitoakany ka. Normal raha hidiny fa voninareo. Zany ve fomba fitongotrareo marina mafy. Fofokavana letsy fa ireto matory aloha zao ny tena tsara dia aloha hianka an'izany am-pilaminana. Dia tsy akisasa tongotra tsony zany izy ty. Oay le ty. Dia natory sahady koa ve le briky lahy ty. Nefa vao teo no nitaboka. Aleo afindra ry ty kiraro be ny etaly ty fa tena mahafaty totozy le fofona ka. Fofokavana marina ka tsy maintsy heretana. Fa dia izao zany ny enana mandramaraina eto am-pandriana. Tena toroka. Modiko tsy ny teny mantsy mahaliany dia midingin-dramo sy mipikelika fa hoe netiny natao hoe zazadalaina ary renty fa tsy andehanana andrangitra lehilahy akory ny antony nanabeazana andry ihany. Kaza inona mahita valy foana rehefa tenenina amin'ny tsy mety atao. Ka nareo koa nge ohatran'ireny tonga dia olon-dehibe ireny fa tsy mba hoe nandalo fahatanorana e. Sy ataoko ihany tsy ho terotra lasa diso tafahoatra le fifehezanareo mba tanora mitovy amin'ny tanora rehetra ka tsy maintsy manao sipa. Tsy misy lalana mamaritra na baiboly mirakitra tsoratra fa hoe fahotana manao sipa nge. Ka tsy rarahako na tanora na sipa na tsy haiko fa efa manana ny kajiko andria matoa sarotiny. Samy manana ny kajiny io zany ko. Raha kajy avakoatra ny kajiko aloha ny eritreretinareo dia mety ho sarotra tanterahana. Efa lehibe mondriko. Miseho azy tsy ho azy fehezina tsony. Ndao moko. Tsy fampitazana eto ve dia ho hita eo izay tompon'ny lalao. Tsy hoe rehefa mifehy akory dia afaka manao didiko fe lehibe ry mama. Mba alaina ambony jerena ambany ihany ny hevitry ny ankizy fa tsy hoe izay lehibe ihany no martiny. Eno manaiky nge za io dia volako lava ny kilalao mbola ho ela. Averiko ihany hoe ho hitantsika eo izay tompon'ny lalao farany. Dia aza mifampidikiditra tsoniko eo misehatra ny fitiavana fa mahatonga anay anao tao foana fifehezana be fatany ataonareo anay. Izay fandraisandry ny teniko tsy ahoako. Fa ny mahalohany ato an-trano dia aza manao izay mahasorena marainao fa vao tonga indray ny amin'ny 5 rariva dia ndeha indray mienjo ohatry ny kisotsy isy vala. Rehefa vizana avy any fotsiny dia aza mifanamerita fa dia ahita ny lohako Mailaka mihitsy ny saindra olombelona amin'ny saina ratsika. Vao manao sipa zany ianao dia tsy maintsy hoe ho solafaka na hitondrakitra. Ny mandositra azy ihany retsy tia ny fanafodin'ny fakapanahy fa aza miseho mahafantatra alohan'ny mpandinikeo sangio tsara fa hoe bitika ny pelokely dia ho tsapandriny sikany avy eo. Tandremy fotsiny asao aty no mitady rano analana ny sikany fa tsy isy io ok izay le resabe maraina fa mahadonto eritreritra ny fizika iandrany ampianarana rehefa avy eo azy efa mila tsy ahitana toratry ny alina. Fomfo maraina nefa ianao dia ny mandrera tsofina ny sakafo maraina ato an-trano. Efa samy lehibe tokoa dia tsy mahazo mifampiteny eo. Ndeza tsy izy ary ho le mpitantara baolina izay. Koteako fa andeha anatra fa tsy. Ny famaly tamin'ny sakafo maraina koa nga hony sa? Anomenareo sa tsy fa maika miditra amin'ny fito izay ihany io. Iny misy arivo ariary dia tsy tsiofa efa manifiny eto an-tanany. Arivo ve? Dri, ka hita inona? Sa angalatra? Zarandri aza mbola mahazo arivo fa anoany zao misy ny zana-bahoaka tsy manana na dia ariary aza nefa vitany foana izay fianarana taony. Aleo andeha fa mapoketra vy eto ve? Zaza manirikiry. Oka le ty fa nareo ve raha matoty pomasy sa hoana fa efa hita hoe va mamirimirimy be io dia mbola mitsofoka miampita ihany Ianao mihitsy no noatran'ireny sofera tsy misy permis ireny saika nijanona hatramin'ny fitepon'ny foko marina. Fa fempitana nga eto aminao maninona ianao raha mamonjy ny tsipika fotsy ery dia eny miampita fa tsy mamono tena ohatran'io. Dia tsy hitanao koa nga ity soratra ity hoe 15 km/h ny fandehanao teo nefa tsy 100 km/h.
sady efa mihevitra anay tsy manana fiara hovindrana mihitsy ka hoe tsy manala ny dika an'ireny soratra eny amin'ny mpanao reny. Ny tômôbiliko le aza tena tsy manaiky an'io kosa ka jereo fa nikaperitra be mihitsy ny lohan'ny fiarako amin'ny fanavotana ny anareo. Tsy manaiky an'io kosa ka tsy hitako izay azoko atao anao sady tsy mekanisien tsy mahay resaka momba ny vy fa mahereza. Tena manao izay ahatezitra na mihitsy angely raha matoto izany sa tsy fantatrao marina hoe iza. Jereo ty karatra ty. Ay marina fanto gaga ianao fa tsy miverinao hoe olona manamboninahritra amin'ny bandy ely zany fa midira anao anaty fiara dia ndao hitady solution anamarana ny vamo mito aloha fa tsy raikitra ka midira ao sa te higadra. Kare tompoko tena mifona rehefa dia mbola mitsotra aminao dia midira fa sao dia hivadika eo ka ny tsy hahafahanao no misavisangidin'ny fiainana. tena tezitra mafy le olona marina dia inona zany no atao nefa za ty tsy mba manana vola akory ahafahana manamboatra an'io. Androsa tao anaty fiara avy ianao sa iziriziry eo fotsiny mora ndraisaka fanapaha-kevitra. Kare avelao ny telefoninao iny fa androso ka androso. Naika monareo ka hiandry ela be ohatran'izao tsy maintsy atao izay fanarahana amin'io zavatra simba io fa tsy lasa. Eny re jereo ange izay olona mahitan'le vamimako raha tsy mitokiko mime daholy manalabaraka mihitsy nataonareo ty raha nenka ka zange tompoko tsy manana vola mihitsy aty aposiko aty ahafahako manamboatra n'io fiaranao io miangavy re tompoko aleo aloha za ody akan'izay tahirikeliko any an-trano ary za tsy andany fotoana be aminao zany fa makany an-tranoko any mora tsy azo ambalavao aloha tsika zao dia manao ny kajikajy rehetra sy ny fomba merenanao ny volako avy eo. ay olona mba azo ifampirarana ihany ty lehilahy ty raha zany firesany zany ka ny anaranao mbola tsy fantatro. Fanja tompoko. Faly mahafantatra amin'ny madame Fanjary. Eny tompoko. Ny ahy kosa atao fotsiny hoe Faby dia mety. Ie. Faby manko ny tena naraka fa lava loatra mavizananga raha izy rehetra nitononona daholo. Aleotsika andeha mafimafy fa mandreraka ilay masony olona mijery ka. Andriamanitra ianao misy zany fitondran'ity lehilahy ty fiara marina raha tsy ohatry reny vorokely reny mihitsy sady fandeha. Aza taitaitra fotsiny ianao fa minitra vitsy ny saina dia tonga ny mora tsy azo zasy ianao eny ary tompoko. Hitanao fa zay ihany tsika dia tonga. Fa aiza zany izay trano aty? Kalmy ianao fa inona ary ty mbola mizotra manaraka an'ity fefy be ity tsika fa ao anatiny ao ny tanànako. Kirihitra mimozava voatra sy voarantsana tsara. Hafahafa koa zany toerana hitondran'ity olona ity zany ka marina tsy mampatahotra. Olona ambony sy manakaja be ohatran'izao dia aty amin'izao toerana izao no monina. Salut daholo lisany ny asan'ny lisany atao fa vahinikio fa tsy vahin'ny lisany akory simba ny tabaka ao dia mila veriny lisany amin'ny lohaniny dia tenenao anahy avy eo ny valera rehetra nanambarana azy na ohatrinona na ohatrinona azo ny lisany ve zany bon. Ao mandrosoa trano madama. Eny tompoko. Zao ny aty aminay mandrosoa dia mipetrapetra. Misaotra tompoko. Bon, reo ny ekipa namboatra an'le fiara madama Ie. dia andrasantsika zany avy eo ny tokony volaverinao amiko dia milamina ny sera. Finina daholo ary reny korotan-javatra be manerana ny sisin-drindrina reny. Marina tsy trano hafahafa tia midirako ty. Mainao navy madama sa hoe ahoana ozy izy ianao tompoko? Teny gasy tsy averiko indroa madama. So everinao fa olokolompona raha no avelanao hoe resaka amin'ny rindrina seza eto.
azafady re tompoko ao rehefa averiko izay vola rehetra laninareo tamin'le fiary. Nga moa tsy fa zay ny fanarahana koa averinao lazaina tao inona indray? Fa sao dia mbola ho ela tompoko dia mba avelao aloha hodira mety. Madama, mbola tsy vita inge le fiary nefa raha apetraka ao ny kara-panondronao sy ny telefonanao atao antoko dia mety avelako ihany ianao. Aiza kosa ramsia dia tsy maintsy hoe izany kosa ve? Bon, asanao aloha fa ianao ihany ioko. Ka ny zanako vavy ange ny tena hitaintaina be tsy hahita ao an-trano ao rehefa tonga avy mianatra. Zanaka vavy? Eny tompoko. Nga manana zanaka vavy ianao? Fa tokony tsy hanana zanaka vavy anga za tompoko. Ka tsy izany fa mba manontany fotsiny haka. Efa lehibe zany sa? 12 taona izy ka. Fa ataonao inona koa moa zany? Ay, zao hoe raha mety aminao dia misy fepetra takiko aminao. Hoe ahoana? Ndraso aloha fa efa tiany bandy mitondra an'le devinao naovana fanamboarana fiarako simba dia alao inona izay teniny dia aveo tsika miresaka tsara. Dia ahoana ty? Nanao ahoana izy tao? dia aza atao an'izany le fiainana arkady inona zao ny tombontsoa azo la tamin'ny ady atsiana tany ka manahirana mihitsy zany rabandy. Ka tsy tiako lesy ny tsindriny olona ohatran'izany fa nga ilara zanaka-lebany sy favoreto ambaty fotsy dia afaka manitsaka na etapin-doha le aza. Zao vavany laborina mbola nandratra lohan'olona koa borotratra koa ine everila moa fa anaiky moramora n'iny zanany naratra be monsieur Steve. Tsy rako zany dia efa miomalina fa olona tsy naninina aza kory aza aletika ireny ko maika efa olona tratra ny nandratra anjana indray eny olona tsara angamba ny teniny teo iny hoe hotsaboka aloha ny aty salama fa après tsika sy alamy fampitady. Kady ahoana matahotra letsy tena mariny ka nareo tsy inona sarotra atao be ka impiry amono efa namerimberina tamin'ny lava ifa toy aloha amin'ny fianarana avelao tia mikirimba tsisy farany tia miaraka amin'ny bandy akamanla ty zao lisa mpinamana ihany no mifandratra. Toroa hevitra moletsy za fa tena tsy amelandra amin'ny Steve nge za tamin'iny zava-doza vitako iny tena nanenenako letsy tezitra loatra koa tamin'iny fanambanimbanian'le dalana iny dia tsy voafehako tsony ny fihetsem-poko ka tsy hitako tsinona sy azo anampiana n'lahy eo ka na raha izany dia zao ary tonga dia mandeha any lahy mifona sy mibaboka any monsieur Steve hoe diso aho hoe ka ny zanany ange hoanina andrangitra anahy teo atson'le dala mihitsy le ato teo fa tsy anahy amiko lesy dia samy diso lisany raha nandevitra nyray taminareo tsy nisy ratra ny seho zany teo zay ataony ankoranga nga tsy efa nazy moa ny tanàna ndrasako izay fikany efa bandy mazaka donako iny ety ay lasa tsy matahotra indray tomora ihany lesy raha lahy fa silako ange lahy sy mahazo an'lahy manjoa anahy tsy misorona miteny amin'lahy hoe mandeha any lahy mifona aminy dia vita leo mihitsy lesy amin'izao aloha samy mba miaro ny ampopony eo aloha dia aloha samy miaka saina atory aloha fa mavesatra be zany lohako zany ndao ary na izany aza sasao ihany ty raha misolitika be amin'ny vavan'lahy ty fa mandreraka no mijery azy efa nasa azy mihitsy io zao Andriamanitro ty za dia nanaiky nanao fifanarahana tamin'iny olon-dozy iny amin'izay indray dia nadika hatramin'ny numero an'ny kara-panondroko mihitsy marina dia miomana aloha zany ririkala reto fa dia indrino hisy olo vaika any ankalana aiza kosa moa no ahitako 3 millions 5 vetivety eo amerenana ny volana namboarana n'ilay tomobila mba tena loza koa aloha fa perotra kely teo amin'ny lohany iny vera nga dia nandaniana n'izany vola be izany nanao azy tena tratra riva aty marina vao tafiditra ety fedana manga
misy azy izay ny fitainitainany kala raha tsiana hoe lasa iza ihany mama mama ona sy ahy dia aza tsiana-ky raha vavy malala efa lasa korazana fa raha maty amatesa raha avana aloha amin'ity ndray mitoraka ity tsy maintsy ataoko amin'ny fomba rehetra zany izay hanabadinikala renty aniny raha misefaaby iny dia omeny volabe ary ahafahany mora foana nitrosana aty amiko no le fiarany simba sy meny koa inge hafa raha vo ahita ny volabe araviravy ny fabikala renty matindamody iny dia efa ity kelika tsisy oatra izany olona tsy atao mahita vola iny tsy tokony isy koa ny olana satria ifaby mbola tsy manambady raha teo ny fananambehany ao mora tsy azo tsy maintsy lasa hitambarana raha vo vita ny soratra misy ohatr'izany aiza indray tonga ty fa aleo aloha kalma tsara ihany mitondra ny resaka mikala-daly iny fa somary manao be sain'izay ihany mantsy izy iny na ny tena tsara aza amin'le faran'ny herinandro tsy mianatra iny kala dia amin'izay no mandrosoana ny resaka rehetra aminy zanitra mba asiany kady sira mihitsy ny afatra mba alefako aminy tsy mesary tsy mpeverangava dia vy fotsiny nefa efa misy firy izay nalefako tamin'izay fa tena nanadino tanteraka ary ve izy sanatria tsy nikosakajy aho tsy mino an'izany ahiharatsiko izany aho mbola tia aheno ny fantatro ary zako mbola tena tianao loatra asara-matsapanao hoe tsy mandry angeny saiko mieritreritra anao amin'izao mamatonalina be zao hoe ny olona efa misonanika fahasambarana eo anivon'ny toromaso mamy fa za kosa tia miandro fatratra ny valikafatra avy aminao na dia hoe bonne nuit monja aza tsy izy tiako loatra mantsy ianao ka mahalasa adala mihitsy ny tsy mahita anao izay elaela izay fa maninona nefa ianao tsy mandray ny anjoko mihitsy sady tsy mamaly mesaziko hoe mba valio moa za raha afaka fangoma teny mamy efa aminao ty olo tsy mahavoy ianao aoka lety zay rikady fa mahamenatr'olona amtomany an-dalan'ity jereo ange raha tsy mijerijery an'lahy daholo ny olona mba tony eo amin'izay ny fo tena tsy namela monsieur Steve tsy vany iny lay tsy raha tsy niakatra fitsarana ny raharaha malahelo amin'ireo lainga sy abobo nandeha tehany ana ka na za koa aza nge mba torotoro fo ihany nefa ireny moa ny zava-mitrangako tsy maintsy andrasana pitony iny izay valiny fitsarana amin'ny volana ambony io tsy hoe mandatsalahy rahalahiko akory sanatria fa ataovy lesona aizana amin'ny fetiny nitrangana azo an'lahy iny ka tena tsy rarony kosa angeletsy aizaka ny lazainy fa nangalatra ny fonina ny zanany a lazainy koa fa hoe nanentaka ny zanany nefa dia zavatra tsisy nataoko fa ny zanany aza ny nanambanimbany sy nanao teny mahery tamiko ka natonga n'ireny ady ireny efa tsy vaovao tsony lety zany mahereza dia mivavaha mafy mba izy fakagana fa raha ny fitsarana sy ny lalana eto amintsika dia izay be vola ihany ny tompony fahamarinana eto ampalahelo izy sarotra ny atokony fitsarana anao ny asany ampahamendrehana sy ampahamarinana raha mbola zao zava-miseho eto amin'ny firenena izao tena kiva le sirikady fantatra sahady fa tsy maintsy hikatra efa miteny any lafa ny vavaha mafy mba ho tena ny marina no iseho mandritry ho fitsarana io olona raha tsy saina sikoizana angeletsy ry monsieur Steve ireny
izy mitsika raha mbola eo ambaty fotsiny tsy mahalala an'izany. fa mbola ho avy ny andro izay tsy ampozy ny apetra tanteraka ny voninahitra riariany sy ifehezan'ny tanàna io e. mijery midina angela tsy zao Andriamanitra ao ambony izao e. eny valaka le tsirikady reraka ny saiko, mararo ny lohako. Tena leo mihitsy lohakaina kely tsika izay lahy raha mety e. aleo andehanantsika sy alabiso ary ty 2 saika fidirana vary arivo ty. Ialahy mantsy tena valaka be so manino aty an-dalana ity ka olozy eo. Dia inona indray ny sakafo hohanina raha ataontsika frais daholo ireny izany? Sisy andray le tsy mifampitady aleo aloha ny eto natrehana dia aza manala fa zara lahy eto foana e, tsy analavitra ny lasany a. Silako ialahy ka tsy maintsy tohanako raha sendra lavo e. Misaotra lesikady a. Iny misy ambaty fotsy fa ndao hiakatra e. Ndao ary mba vono kely aloha na ianao ito elejerendry io fa misy resaka kely ataoko amindriny. aleo ahenako fa tsy vonoa izany ka masoko afaka mijery film moa sofiko afaka mihaino anareo. Fa dia tsisy atao akoatra ny mijery film indray ve rehefa faran'ny herinandro renty a. To hitako lasa variana be amin'io zavatra io ndry a. Ka eto mba hitako mampety azy oro mama. Sady aza kotapaina mihitsy aloha ny lohako fa izay zavatra tianareo tenenina lazaina dia avelao mihitsy aloha akasaina eto ka. Fa nga misy olana rentsy a. Lazao i raha mamahy e. Tratry ny coup de foudre tany sa aleo arery aloha ny olako ro mama. Zany Mbola zakako aloha hatreto. Sady vaovao milay be koa ngeno entiko andry e. Tonga dia antoko any avenir andry manontolo mihitsy. Avenirako? Eno a. Trazo mihitsy aloha voniko indray ty raha izany. Vonoina ihany. Zay. Vaovao inona hono izany? Alefa hianatra any andafy anga hono za sa? Ndriko. Aiza ro mahitako vola amin'izany. Ka hoe avenirako. Inona ankoatr'izay indray ny tokony ho vaovao horiako momba an'izany? Aleo tonga dia tsoriko ny resaky. Misy sera any. Misy sera? Eno a. Fa misy sera ahoana? Ahoana re zany e. Tsy hitako indray zany izay fomba ilazako azy amindriko. Si resaka tsy voahomana koa ngambo ty anadalanareo aty ka. Indriko. Manoatra no reny me olon-kafo reny ve rangaza aminareo. Eny zao ary. Misy tovolahy ihany a. Sady bogosy ny be de tanty araka ny fomba filazanareo tanora ankehitriny azy. Ina mafikakakandry amin'izany e. Anambady zany mama raha azoko tsara. Dia io lehilahy io no ampianatra dia ho tafita be avy eo. Sady zany le resaka avenir teo? Eno aloha fa aza mitsatsaingo keo e. Inona ary? Tsy hoe za akory ny tiany na ho alainy vady. Sady tsorotra amin'izany koa e. Otre, fa iza? Ndry hono ny tiany. Maninona tsara ry mama? Ndry hono ho any tiany. Mpanambola nge retsy ty zany sady olona ambony eo amin'ny fitsaranao e. Mbola mipetraka tsara eo anaty lohanareo ve aloha ny atidohanareo sa efa nipitika latsaka ny anaty kabone? Zato filazandry azo kosa e. Tena resaka matotra nge zany renty fa tsy kivalavala akory. Tonga dia afaka ndry sady andry ny tanàna raha manaiky an'izany. Sy aho e. Dia efa saivy mihodina ny sainy fa renty zanako hoe efa lasan'olona ny fony ka tsy afaka mizara rotsony. Dinio ihany aloha fa mety hoe nanampoka andry le izy dia izay no mahatonga andry miteny an'izany. Alay vao ambony jereo ambany tsara izay resaka izay fa ho tafita nge ho andry raha manaiky an'izany bandy izany. Zay fa andeha aloha fa raha riva toy izana ny resaka. Tsy hitako izay ho sainina amin'izany fa bolokeo dia n'izao sao dia rary fotsy fidiny amin'izany resaka maniditsidiny izany eo nareo. Bonne journée ndry dia izay resaka izay ho a. Raha matotsy malala mianatra. Zanaka vavety ianao fa naresaka ohatran'izany. Izako ndray koa ary zany olona tsy mahalala fomba miantso vao mangiry ny ratsy.
tsy fantatry le olona koa ary ve mbola tena fakafizana toromaso mihitsy nge zao ory zao mandreraka tsy aleo hitatata teo fa ka mo iary raha hijeran'izany telefona zany ka le tietsy aleo aloha jerena misy dia homena ny afatra zao olona tsy ampy fahalalam-pombosoka oay fa toy kajy ity mba miany ihany koa le daly zany ka ao amin'ny hevitra mbadika eo ve dia iantso fa tsy malala miditra tongo tena banditsy aleo aloha atsony amin'le ambana kredy ato fa toa efa tapaka le antsony teo ka sorena angabo zao hoe tsy nisy nandray dia nitapahana allo kiady fa maninona ny tsy raisiny lany apelako e ahoana le tirikasy tia mifanadala ty fa maninona raha makato amiko dia miresaka mivantana ao an'ny hevitra ao ihany ve dia andaniana kredy lala tsara ngeny hoe anelanelantsika amitsame efa tsy oatsony le tsary kiady maninona fa lasa aiza mity andro vao amin'ny telo maraina lahy efa lasa lavitra e tsy haiko ty misy anaty fa ty anaty alabe aty zao orikady teneno aho hoe misangy amiko alahy fa iny zany atao lazany matahotra amin'ny fitsarana le tsy ah dia aleoko mipaha maninona allo tena lany le kredy le azy fa tena matota tokoa ary very kady sa mba ty anadarana fotsiny dia sanatria ve lasa nandositra no le fitsarana azy tokoa le tala ny aza hitako marina raha zany ve tsy vo mainka hitomby ihany ny enjika anaovandry monsieur Steve azy aleo aloha jereko ao anefitra ihany le tala fa sao dia mba sangany fotsiny ary zao engany mba ho tena sangy tokoa tena tsy ato tokoa ny dala marina andriamanitro fa inona ndray ary tena ataony lahatirika azy ary misy taratasy mivalo angety eto ambony fandrinan'le daly ty na aleoko ihany zay rolany kaba nefitra toy ny mahazatra raha napozoka anao adalàna ohatran'izao le dalaka raha mba niarana tory tahaka amin'ny mahazatra zao mety mba reko ihany nandehanany aleo aloha vakina hoe iny ty taratasy ty minao mantsy fa izy nanoratra azy ty ho an'le silako lasa le sy arikiady fa tsy tantoko niditra ponja no nyresaka tsy misy atsoko karakara ho tsara ny tanàna navelany tadasininy fa antaona any volana tsy avelan'ny raha mikoriana tsy iona saselahy tena diso le tsy azy tsy nanaja tena ohatran'ny larikady aleoko aloha manalavitra ny fiainana eto fa andeha efa tia Antananarivo renivohitra amin'ny fotoana araisan'ny lahy anty bon saralahako mbola iona foantsika indray androany kajy maditra ny lahy andriamanitro fa inona ary ty zava-mitrangy ty dia inona ny ataoko za tsy manam-bola atao sarandalana akory sitrany hoe mbola tratrako any amin'ny vily le tala aleo aloha hoe verina bibena amin'le piso ray ato tena tsy tratra antsontsony le tala marina soa aloha fa andro sabotsy tsy fianarana anio aleo mikaroka olona afaka mampindram-bola atao fray aloha dia hiakatra sao dian'izao aso mbola ho tratrako ihany izy anasatare vetivety aloha dia lasa zao madame Fanja nanahoana le resantsika oay
manaitra koa ianao raha miseka. pardon, efa manantena rehefa voatsara aminao a io a efa nentina le sary. Tena mbola tsisy mangirana aloha hatreto raha misea, tsy mora ny manodina ny lohanjanako anaiky anao. Ka maninona raha tsorina amin'ny fotsiny hoe giadra hoe raha tsy manaiky ndry e. Ay, raha zao situation ijereko anao zao mantsy tsy possible averina ny 3 millions 5 anamboarana ny fiarako misy ianao. Eny marina ny teninao fa tena tsy anana vola mirenako an'io mihitsy a, fa efa mba manao ny ezaka rehetra kosa nefa mba handreseko lahatra ny renty ay rentinao anarany ye. ary le sariny ve azonao aseho anazy ao. Eny tokoa andraso ty tompoko le sariny. Wow, très joli hein, magnifique. Zanak'olombelona ve ty tovovavy kely mafatifaty ty sa taranaka zazavavin-drano. Tena manja, tena namokatra voromangy ianao raneny a. Finona zany le mampime anao tompoko? Mampime be le endrika le zanakaoko. Zany ve? Of, fa tsy maninona afaka miafiafy aminy aloha mandrapa fa ataovy zany ekeny ana. Andray kosa raha mise, fa nga zany tetehanao atao kilalao fotsiny le zanako ka. Alaiko vady rehefa ianao koa tonga de soratako ara-panjakana mihitsy de ianao am'izay lasa orafozako. Gaga matsoko. Fa na izany aza tokony ataonao aloha zay fomba ionanay a. Zany mila mahita anazy mivantana akako sara ny eritreritra hoe ty le ho ravako ny fiainako atsoatsy. ka ny olana ngira am'se faby de zany izy efa manana olontiany zany, zay no antony lehibe tsy anekeny an'le resatsika. Olontiana? Ye, fa bandeotriny ahoana zany no tokony atahorantsika ka. tena mbola tsy hitako mihitsy aloha zany lehilahy miaraka amin'izany, fa tena mahalasa dala azy mihitsy zany raha ny fahitako azy. Satria mbola tsy hitany aho sa tsy bogosy ahy no fijerinao ana. Eny bogosy ka raha mba hidoka tena ohatra mipapelika koa ty olona ty ka. Bon, fa aza sina olana ny amin'le banty fa zao e reto misy 3 millions meko anao. Fa ataoko inona daholo reto vola be reto raha mise? Ka tena tsy anana amerenana ny reto ao mariny. Fa iza moa ny teny anao hoe averiny reny ka omeko anao maimai-pony reny. Za nge mpanao asa sobe. Tena marina ve to? Madame Fanja, rehefa milalao de milalao, tsy miasa tsony aloha ianao manomboka zao fa ataovy zay fomba ahafantaranao an'le bandy miaraka aminy sy ny ampalalanao anahy de anany ambony manontolo. Zany ve? Noho izany reny volo reny no ampiasainao mba tsy ova mahazatra ny filanareo an-trano. Am'izay kiala tsy ho mahamana eritreritra anao hoe manara-maso azy am'izay alehany. Tena hevitra mety tokoa zany. De misaotra indrindra re monsieur Fab fa nahafohy vola be ho ato koa ianao aza manahy ianao fa ataoko zay fomba rehetra hikambananareo roa kely. Bravo, zany ka olona vonina iasa. Ndao aloha androsatsy anaty fiaratsika de hiara-hiala etaeta kely amin'ny bypass iny de sady manondresaka e. Ty sary ty aloha aleo tonga de tazomiko aty amiko. Tsy mampanina anao ve? Ndao re raha fozaka fa inona ary ty tsy mba mahafinaritra anao ary ve ny analan'ity zapotsy magnifique ty ao anaty fialam-boly sy fialana etaety. Ianao koa andao ariko. Ndao. Voatery tsy maintsy mandeha tongotra zany manomboka eto fiatana manga. Hatreto ihany no vita amin'ny vola kely no samborina tany amin'ny dadabeazona. Soa azy izy mba nanome fa manodidina vao mahatazana anao dia efa hita soritra eny amin'ny endriny fieritreretany hoe angataka indray le iny. Dadabeazona ny vady sisa mba azo hitarainana. Angonina zany ny herim-batana fa hatrany arivo dia tongotra ity. Masoko ary ve ny mandrosa? Tena hikatsy mihitsy nitazako ny pitarabe iny. Hanampoka andraingamba zao ny fikaniny malalako iny. Nefa tsy fantany fa efa hitako izy io. Andray, sady dodiny ery izy zany Iona amtiny kosa moa koa.
andraso ranga ipita hoeny aho dia tapenako avy ateoriana ny masony amin'izy mivikiviky mandeha mafio ary andraso amin'izay anaovako azy izareo fa isa manampana masoko izany akamatatra kely hoe izareo fa iza ho azy zaho nefa zaho ony dia tsy fantany oay fa taonindroanao fa ahoana mbola tsembybe ngano masonao leny tampenako teo ianao ihany angeny ty ampianatrahanao an'izany fa izary ty vehivavy miadaladala amiko ity andalany ity mahatsaravina sady manataraiko fotoana ety fotsiny ka mody tsy malahelo andray zao nefa ny ampoany efa mibitaka mahita enjara aloha ianao raha anao sinema izany eritrrehetra hoe tena nanadino ahy ianao fa mbola tsy aho tsara vela atirikajy za ty zarenty olo tianao tsongoko hoe lafa mody adalo eo zay vo mazava amiko tena mety sy mpankajy angambo izany ty vehivavy ty mety afaka nampy amin'ny ampahana izy androany fa aleo midina amin'ny tablo andrasako ihany izay ho tezitra va izy dia faly foana fa naninona zao ny tsy niraisina mihitsy na ny antsoko na ny mesazy nalefako ka tena very angeka ilay telefonina ko iny lasa mipangaro postatsy andoha va tamin'ilay zavina nalanify indray andro izay nga elana nalanify ihany nalako fa mampitsary be ilay izy ity lainga be ako marana mafy mba ratsy saina koza mipangaro posy izany ka telefonina kely iny ve dia nalaina indray andrasy fahividianako elahy fa zaho aloha tena makabe ahy io misy zavatra tsy maintsy akarako izao ataondro zao ny amin'ny vilona tena loza koa angefa nisinna malala lazao tsy hita koa izay nolatsahan'ilay vola saika ataoko sarandalany dia izay izao ny saika andehanako tongotra hitanao io izany tsy ho aty amiko mihitsy ny direksion an'lahy teo iny tsy mirarana mihitsy ve le zela tena zavatra important be miankina manainaka ilay izy fa raha mba manana aloha indry dia mba hampindramoany ataoko frais dia averiko ny indry rehefa miona manaraka isika andao ary araka raha izany ka tsy mety izany fa za nge mety rapitso mihitsy fa tafaverina mody aleo fa rapitso hariva amin'roatsika miresaka dia ho avy aty tena marina eno fa mba hampindramana izay sarandalana izay aloha raha ohatra hoe manana indry fa tena tratrany tsy azandroarana draso ary ty ary 50,000 iny ampy sao dia mba be loatra kosa izy dia raha pitsa ariva izany dia tandremo sao dia mamitaka anahy eo eny amin'ilay toerana mahazatra aiza moa elako izany fa iry amin'ilay dobo akaiky ny rond-point io fa aizandray ary ny firesana hatramin'izay tsongoko eo lafa dalain'eo mba manatsafa fotsiny akizafandriko enjana ihany ty lainga be ako vetivety io tika na sarandalana kiarana iny aloha dia izay ny zava-dehibe ny ankoatra izay indray azo alamina miandalana nga elahy tsy hoe maika andraika oay tokoa andeha tokoa fa rahampitso izany dia tsy asiana bizo akory ve le ndriko ao ary zay papa indry dia rahampitso ba elahy to lasa ny ova be izany kiatso marina lasa tsotra besibe saniko izany raha pitson'izay eonandray to tsy ho andriko ery izy izany ka sambatsambatra ery anahitan'ilay malalako indray saika tsy androko izay nialana teo marina fa tena efa sako diafatra mihitsy na ny vavako aza mamahazy resany renty rento ny anarany dia tena hoe rento marina amin'ny zato fiaingony ka
tiany misy fiara fa aleo sakanana dia andeha sao dia mba misy irika fahako mahita n'la silako adalakeliko iny ihany. tia zavatoza mamoetra vitako angamba misy azy sy ny tebitebonykiady any mipenipenina noho ny tsy fahitana. Voatery nandanga taminy aho hoe niakatra nakany arivo ny lalako satria raha fantany hoe nandeha tongotra ny ena tsy mitatia dia tsy maintsy ho tratrany ihany ary ataony amin'ny fomba rehetra izany. Tsy dia hijanona ny tanàna tsony nefa satria fantatra tsara ny zavatra iandry aho. Tsy sangy amiko mihitsy mantsy le monsieur Steve Andozy iny. Aleko misitaka lavitra mihitsy aloha fa antaona ny volana tsy maintsy mbola iona amin'le silako ahy. Mbo balala ho nyty tanàna misy aty eo izy ilay ankizy kely nanontaniako tamin'ny atoandro teo. Voatery aty anaty ala aty aloha izany no manala ny alina mandrapako. Safidy ilay tsy nianlaraka azy ka ereto ah. Oay le ty fa ino zany kotaba sy kirurika be manerana nyretsy tanàna ambany rehetra izany. Tena misy mpangalatromo izany. Tonga ny dahalo ny tanàna le aza. Tena misaviritaka ny vahoaka ny fanjevy manenjika an'ireo dahalo. Kay, tena manapoaka basy ry le tsy vaniny izany dia tena mitakemotra ny fokon'olona. Aleo aloha mamitsaka tsara ato anatin'ity grihatra ty ato e. Mety ho taritin'ireo jolahy ireo aty anaty ala ty ny mpanaraty dia so sanatrika ho hitany eto ah. Zay, aleo mahery tsara ihany fa mitady ho ratsy izy izany e. Ato anatin'ity lalandrika manapaka midina n'ity aleo tsy lany atory fa sura hoe tsy isy ahita kosa ato e. Tako n'ireo ravikesika sy bozaka be ireo matsy eto amboniny. Zay, kay le ty maty ala motsoko. Fa izy zany e. Dia hianoka avy ity sarisary eto izany larikadiko. Mbola tsy fantatry ity vehivavy ity mihitsy izany hoe kiady tia miresaka amin'ity fa tsy kajy. Ity izy dia tena mankafy ery ny ondana etatratrako. Tsy afenina nefa fa ny vatako no eto. Mba tsy handiso fanantenana azy no le nanam-piny omaly. Fa ny saiko sy ny foko dia velom-panontaniana foana hoe nakaiza le rahalaviko izay. Fa inona foana ho ato mampisento ny lahadirikajy ah. Lasa niova be marina lafa tsy toy ny taloha ah. Mahaty afa-tsikaritra rentika ny fihetsiko manjombona. Fa niovahoana koa fa ry koa izany tsy. Tena marina e. Raha taloha izao tsika mba miaraka ohatran'izao ah, dia tsy maintsy efa nisy ny famaliana indray teto na dia resaka tsy misy dikany aza. Asa tadidiny lava e izao ohatra hoe le naonantsika farany talohany androany. Lehilahy misafoaka be iny dia lasa ndritina fotsiny nefa resaka tsisy dikany akory tamin'izay. Zany noho izy hoe taloha kiko. Manova olona nge no minitra mivadika e. Fa so ihany fotsiny lova niova lasa matotra be sy lasa tsotra be lahy e. Na zaza tsaroko hoe vao maika lasa babolona tanteraka. Tena ny famaly izany ity sikajy tamin'ny fionany farany. Tena hitako tafalatsaka tanteraka amiko le tovovavy mamy. Nefa raha mba fantamo matsy fa tsy le tena nanolorany fony nge tia manoloana azy ity. Sarotra tokoa aloha ny hanavahany any amin'ny rahalahy. Satria na dia ny olona mpifanolo-podrinina azy hatramin'izao dia mbola tsy mahay manavaka anay hoe iza ny kiady dia iza ny kajy. Toa mahonena indray dia izy marina ka. Tsy afaka hivaky amin'ny marina nefa satria tsy ho zaka ny ratram-pony vokatra izany. Aleo mihitsy aloha andeha misaoka.
Variana be ngela zany ka mianko any hafanana ondana ny ry eto atsinonako zany satroka riry tiako raha mba isan'androtsika miaraka ohatran'izao foana saingy mbola samy mianatra moa dia tsy afo manoatra eny tsy maintsy atao lara-pahmehana aloha ny fianarana malala io ny andoko no avy io bandy io zany le mahafatifaty amikala renty aty a tena bogosy kosa aloha zany bandy zany ary ny lavitra raha ny bika manendrika ramosefapy kanefa ny vola ihany aloha zao no mantoko ny fihedanany ka tsy akitsiribika sy endrika zany io andraso aloha biana sary amin'izao dia sary no entina nyrona azy ihany faby zay tsy tsikariny mihitsy azy ao hoe tsy lavitra azy fa variana amin'ny fampiondakondana ery reto izy ampiana ray zay ampy tsara reto ka sady hita tsara koa ny endriky le bandy ary andraso mena toby faby sady alefany amin'izao reto sary reto aleo koa somary misitaka eto amin'izay aloha ka mandrosoa aloha ao anaty fiara fa za misaridina be io fotsiny misaotra manahoana ianao salama fa sasatra miandro ny vavao entinao zany mino afa vavao tsara sa ianao tsy mainka ora fozako eny efa azo lazaina aloha e hitako rehefa nalefako Facebook taminao omaly le bandy miaraka amin'le zanako fa saingy ianao atao tsy enligne mihitsy omaly dia izay no antony nakanisako aty mijery anaoko dia any zany le sary sa hita amin'ny telefonina kito ka ay hita tsara ihany na dia somary efa hariva zary zareo no miaraka ao hoe mba asiako maso kely zany rafilahako diso adresy zany io reo mifampiondakondana ohatrany tsy ho faty reo kay le ty za mipoziny a mampite ndraso aloha e fa misy inona tena tsy vavao amiko ty bandy ty zany a zany ve tena le bandy manana rarahany ny fitsaranao mihitsy le daly io tsy azoko fa nga olon-dratsy ve sanatria tsy sanatiaviny zany fa zava-mariny sady mpanendaka io bandy mahafatifaty anjanakao io a no mbola bagarista mpanao be sandry araky ny tanànako marina hoe za mihitsy miandraikitra ny dossier nrehetra momba an'ireo amin'ny fitsarana raha ngadeba be eo ambato fotsy eo nytory an'ny daly io satria hoe sady nanendaka ny zanany io bandy io a nandratra anazy koa lasany tamin'izany ny telefona loza ndray zany marina saika nidibingo le zanako vavy bon faza manahy ianao fa tsy avelatsika hidibingo zany ny zanakao mama tsy mahalala nyzany maître Fabien zany marina nga io bandy sisany fiainan'io e ka dia atao ahoana zany izy io ka ny anjaranao aloha efa vita e ay ary indro mbola siko setry ny 1 million a anaovana ody avizalana fa tsara be le fiasanao ka ty e raiso so dia raiso afaza misalasala fa nareo ve tsy kristianina ohatranay e dia fa zavatra omenjanako zao ka mbola mampikay hany misaotra anao ariko dia efa nareo zany ny sisa efa vita ho any anjaranao efa azo lazaina hoe mazava ny lalana hafahany trozako any aminao zany rehefa migadra tsy ny bandy io fa amin'ny volana ambony io ny fotoana itsarana azy a dia la voix e libre fa mbola manavatra anao ihany tsy ampijaliana ny zanako rahatr'izay asa manary ianao rafozako a ny rafozana aza ve tsy mijaly eto amiko dia nivady indray ny hafiafy e asako izany mahita fa mahazo mandeha amin'izay aloha ianao e somba mainka vidy matsirotsiro any an-tsena ianao numero anao moa efa ty amiko dia miantso fotsiny ary efa misy ilananao ena re
sady mbola maimaika mihitsy afa dia mamerina fisaorana anao foana ary tsy fisaorana rery mamako mbola ho afa masoava zay fa velogna mandra-peona ianao e. ka efa milaza aminao afa tsy hiaraka nanambady olona tsy tiako izany ka raha tsy zao fakifakin'olona tsy poneraka ny zordiry zao dia azo vadina daholiko. Efa manana ny anjarako dia aza salovaninao tsony fa tsy hodrano atao mipoapoaka dia ampy azay. ndry mihitsy ny voafitaka fa nitsipina fakifakin'olona tany. Za aloha dia efa miteny fa aza mana tena tsy hodrano ty amiko izany raha mieritreritra ny apiditra jiolahy efa zatra fonja atao amin'ny fianakaviana ato a. Ka na mbola ampitomboanareo avy roa eny eo aza ny fanosorapotaka atao any-kady dia tiako foana izy e. Sady tsy hinoko velively koa izany voalazanareo izany fa hevitra atao mbany ekeko nitetikareo fotsiny. Renty a, averiko amindry ihany fa higatra nge ho azy zara tsy manaiky azy ndry e. Sady olona ambony mpiasa ao amin'ny fitsarana nge ho azy anybany izany ka tena ampiadana ndry. Inona moa no tokony hidirako amin'izany e? Nareo ve nanao adosoana tany dia izany terenareo solo vaika any akalana? Azavady! Fa tsy mba misy fohitsetra akory izany ao amindry raha sanatrika hoe higadra tokoa za renindry. Olona mpiasa amin'ny fitsarana ianao izany kanefa tsy mahalala momba ny lalàna akory fa manao tery-vahimanta fotsiny. Taiza teto ambony tany koa nisy hoe ny fiara nidovitra amin'ny trottoir dia ianao no asainy manamboatra azy. Ianao no nanaiky rebirebeny tamin'izany dia aza ampidirina amin'izany rendy. Ay! Dia mihafara amin'ny fikasihan-tanana koa. Ka mahay vandoso mitsaotsaom-bava loatra tsinona ka. Tsy mandinika tsara fa manao sain-jaza. Normal koa moa izany ko. Na ny olona iarahana aza kay tsy fantany akory fa hoe olon-dratsy. Tsy marina izany e. Lainga sy apobo eto mandresa lahatra fotsiny ianareo. Dia ampidiro ao anaty loha kelindry io. Fa tsy maintsy higadry ny olo tiandry sy matimatesandry iny fa tsy hamelany fabo hafa maina amin'ny ratsy vitan'izany. Amin'ny volana ambony io ny raha mpitsaranany dia amin'izay angambindry vao ino maty satria efa vita ny fandevenana. Ka na olon-dratsy na higadra ninona tsy rarahako izany. Tsy ampiovany fitiavako azy akory izany. Ary mbola mafisy kokoa ny teniko fa raha za rento tompoko dia tsy hanaiky velively any ambady olona tsy te-pony foko izany. Maharenina ty vava fa sao dia mbola voafetaka marary eo a. Zaza mamingavinga. Eny e. Angina fa aleo hiady atao poko mangina koa. Ny foko sy ny fitiavana ao anaty azoko antoka fa hibata fandresena foana ninina mandalo na ady setraina. Ka mangina koa ny fahendreny e. Ny vehivavy hafa aza kiny tsiritra ny fabo fa sady manambola ny tsotra beko. Na reo efa alainy vady sady sasaka amin'ny fananany indray tia ny mala ilay finosana. Fa sao dia verinareo hoe olona tia lamaody ary dia hoe hanahaka an'izany koa ny toetsaiko. Tsy a. Ny fitiavako indray tsy hijereko rendrarendra ivelany izany fa saifadiny izay vehivavy mitsiritra azy ihany ny fabonareo. Ho hitantsika eo izany e. Ho tsaroandry tsara izay tenindry izay. Ka rehefa izay ny ady izay e. Na hitsodraninareo na tsy dia hikazo ny finito ny foko. Eno ahy e. Ho diso kajy eo foanindry. Ay laza ny bandimbany sy nanaraka sy namandrika ny ekipako izany. Ka tailety izany endrika lety. Rotiky ny bala ny ravitsofina. Aza diso mahery fo loatra ho aly isan'ny fokon'olona rehefa manjary mitondra taketra mandramaty ohatran'izao fotsiny. Tsy aloha zao ny fitsaka tsara sy nanampody fotsy tao an-trano dia nisaraka tsisy naratra. Jereo angera misy amatarana ny latsony amin'ity rahabe misolitika amin'ny tavan'ny laty e. Mba omeo rano re zafady. Dia mba sy ho fanafody koa io ratrako fa tena mangiriviry be. Maninona? Raha le rano dia azoko miana ny lafa rano hoe hitsabo. Ry belo sy ry badody ary saribakolo kely tsy navita ny tsabo ny ratra lako izany ray no antenainy lahy. Azafady. Ty alohan'ny rano dia tavin'ny lahy. Saotra tompoko. Tena marary Ramose. Tsy nisy nidirako akory ngery iny. Non. Zarako tsy tia mpanamary teny izany a. So mitetika ny hoe anao fika masisy eto dia mody pitrapitra mampalahelo. Avy eo rehefa votsitra dia toroka anay any manam-pahefana any avy eo.
ko raha tsy daikasononako ka efa zay lazaiko anao zay re marina tompoko vahiny a no ny fahatahorako an'ireo dahalo nanapoaka basy teo an-tanàna no nampisitrika atao anatin'le tatatra lalandrika kanjo tao mihitsy koa ny toerana namitsahan'ireo dahalo tsy vanina ny ekipako lesy azanaovan'ny latailava ohatr' zany fa tsy reveko fonazy hoe tsy fantatry alanga fa zany le be andreny tsy vanina miala tsy indrindra fa tsy fantatro de efa mahafantatra ala zany zao de mahaiza mamitsaka tsara tsy hahitandoza fa mba avelao re a iverina any amin'ny fianakaviako e tena miangavy an-tanandroa aminao fa tsy mahalala nininona momba niny akson ingeo aza e efa hoe alerzika olona manamary tena ho aza de aza vikaina koa fa tsy reveko elany lohandohan'ny mpisorona tamin'ireo fokon'olona tao ambobalala ka nitsendriny amandrikandro belosiny ekipany kanjo ela indray ny voadariko azy voatifitra teo amin'ny sofiny sarany lahy tsy maty tany azy ala fa mbola netiny taty tsy hitako koa ange zay antony tondrany zalana ty mora tsy azo e naninona raha tonga de nandaniana balaray tany na ny darofana vato tany ny lohany de navela iandro ny fandrenesamponina ny fofona akany ny vatiny lahy tena bibly ty fa tsy olona fa ohatrany tsy vaovao amiko koa nge le endriky letaly e ary inona ny vandravandrany lahy e bandy raha tsy tarebetsy mba bokosy an'letsy zay fa sendra mpamosavy a allo ay monsieur Steve faly mandray anao tompoko ianao aza miahiafa ataotsika mifafanykiona zay adversera amin'io mahazo mandry voniny vato ianao patron be a ny hafa aza ve ampiana de maika fa ny olobe ny tanàna indray e efa mikotiko ve telo tapitrisa ok ary de merci de ho ela velona ianao monsieur Steve monsieur Steve ahoany io aroaly efa nahiko fa fantatro ty bandy ty le mpisolo vava monsieur Steve iny ty ary tany amin'ny fanaovana kety anay no nahitako azy fa tadidiko tsara de mihevitra zany ry zalahy fa mbola any ambady fotsy anatrika ny fitsarana afaka herinandro vitsy tena bandy tsy vanina koa ty bandy ty ka mpanao afera maloto sy asa maizina ty ambadika ty nefa rehefa ry ohatra ny tsy misy mahay lalàna no izy haika izy ny lehibe ny mpandika lalàna tena mbola oely ty Madagasikara ty voanjakany fahamarinana ka natory angahy laha teo sa tsy matory aka averiko aminao ihany fa mangifiry aho io sofiko ny rovidiny baly io ka mba aiza ray ny takotory amin'izany e de alao moramora eo aloha zany ny alina fa andeha ny tany andry zalany fizotry ny action ny alina indray a na efa mipokana tsy eo aloha lasa mifangiriky fireny lahy miara manala ny alina eo e eo mampite mo le tsy vaniny ty mpanenjy dresy loatra ka mahaletra mbola miodina le tsy ho tany io fa anio aloha an'lesan'ny farapitso indray lesany mety ho anahy fa vaovao inona rentiny nanafaranao amaiky be aty e tokony mbola hianatra riva zao nefa voaterina napaka n'olo iantsona dodina be laza ho any marina ry kajy a azafady aloha e tsy hoaity atalako marina saika hibaradaka indray aho hoe tsy kajy no anarako fa hikady inona le azafady e fa marina inona indray ty mahalinanao ty malala ny marina momba anao tsy hitako zay lasaina koatra zay efa nafantaranao ahy aza sangina mihitsy aloha za am'ty resaka ty ry kajy a
fa inona koa ary mahazo an'ity vehivavy ity. Toa tsy hita gauche tsy hita droite izany ilay zavatra resany a. Tsy haiko hoe marina inona andrasany amiko. Tsy manana raharaha-pitsarana miandry ve ianao amin'ny volana ho avy io? Fa tokony isy raharaha-pitsarana ahoana moa fa tsy azoko. Fa ianao nanendaka sy nandratra olona izany e. Tena loza marina fa nitranga mahazo ankajo ny fantatra ity. Tamin'ny fomba hoana ary izany nahalalana an'izany. Samy resaka amin'ny any foana ihany kajona indray. Nefa raha marina izany dia inona indray no anontaniany hafa. Possible izany hoe olon-kafa no nahalalana an'izany zavatra izany. Tsy mahateny ianao fa marina ny teniko a. Kepoka fotsiny aho hoe izy indray ny tantara angantany aminao tany aky. Fa angano sa tena zava-misy e. Ka raha ny fitsaranao ary mety havitan'izany ve a? Ka nazaza ange tsy nindra na ary any sandrika azy e. Saingy mba te hakatoky aminao any nadiovako ny eritreritro. Fa iza nefa nilazanao an'izany abobo izany? Tsy misy tokony hamantarana an'izany lesy fa rehefa tsy mitombona fotsiny nambarany dia milamina ny saiko a. Tena tsy mitombon-tsaina mihitsy ange any ary an'izany e. Tsy androko izay eo antsika. Dia efa milamina tsara izany sondry? Ie. Kajy a. Nona ravako. Fino eo atratranao a. Dia mihana tsy antena kory izany larikady. Ao rery malala. Mandroso ianao mamambola ho avy a? Misaotra. Efa mba mitady ho zatra miditra amin'ity tanànanao mitokatokana sady hafa be ity ihany a amin'izaoko. Tsara izany. Ka aleo reo mba maka milamime. Izay aloha e. Ny tena koa moa olona hitikiliky ny fiarahamonina taloha dia aleo niezaka niaro sy nitokana mba tsy hangataka siraman'olona e. Tia filazanao azy koa. Oe, taitra be a. Maninona? Fa iza koa ty? Ay ty bandy kakraoaka be ty ve nanetranao e. Raha tory reno anaran'io a. Hafa amin'ny teny hoe tortune nakanana azy. Izany hoe fianakamy satraboniny ireny dia tsy azo avela iren'ireny fotsiny fa nyelikeny an-dalambe azy efa mandreraka ny mijery anazy. Mba mantamanta vava koa ty fahapitika. Toa nahirakirana ihany ny ara-iaina mitony raha izao. Ndao androsany any efitrano fa toa mitsatoka fotsiny eto ianao variana mijery an-dratory eto fotsiny. Madama. Marenao alary le jako endrika tya. Putain. Fangatsy hoe... Ndao andefa olona misy kely ange io ka hanahirana eo raha mihetsika e. Zany? Izay no antony anaovana azy ao amin'ny efitra misy fefy io. Ay! Petrapetra leo anao fa akaboason kely sotsona vetivety a. Inona mety aminao? Izay misy ao rehefa aza misahirany. Vetivety ary e. Tena rotodrodika sy feno rano solitika be ny tavan'le lehilahy ao io a. Tena maharikoriko be no mijery azy teo ka marina kosa raha mba hitahiry olona ohatran'io na dia hoe fianakaviako aza. Ny azy iny zazakely tsy nahalala ninninona raha tsy niafatry ny maty, marina raha mba nitazona an'iny. Mahabe dépense fotsiny. Tena dia voly toetra le raha misehiny ka tsy taiko hoe inona ary ny tombontsoa ny hitazomany anaty fa tsy tonga dia vonono rehefa ho vononona alefany rehefa tsy ho vonono e. Le jelazy ery silako ngomany lasy le fibetibetesany lahy matetika zany. Ohatra izay tsika izao mba efa nilofo tamin'ireo tanjona ny matimatesana fony fahakely. Ilaly hoe tsy anaiky raha tsy hoe ho tonga gendarme. Za kosa hoe ilofo mba ho tonga mpamily mpitondra an'ireny mpizahatany ireny. Raha vany an'io le tsy le nofontsika ho maly ry silako a. Ny tomany sisa no analana fokona fa maherisetra loatra no onjan-drano atobako ny fiarahamonina ka tsy ho zakako. Eny e.
Za mihitsy tsy nahazaka ka nandositra tsy nasany atrika. Inay le tsy ambana injery lavitra ohatran'ny lafo mba nanapa-kevitra. Sao tia ny fiambalahana nataoko fanampy iry andray tia ny tonga fandrika ka nalavoana. Latsaka katerena tika tsy hitako soa izay ataoko. Malahelo no maliko ahe. Fa inona daholo izany reto zavatra be deaibe entiny mamy reto fa tao hitako ny rezareza mihitsy ny lanjan'ireto tyretokotany. Raiso aloha ty fa zavatra mora potsitra no ao e. Mba hitandreo hoe navesatra dia tsy mba nahalala ny tsenaina. Ka mbola nisy olona ndresaka tamiko tamin'ny telefona angety eo dia izay ny sy nitsenako anareo e. Ay, Fa inona izany ilay mora potsitra atao anatin'ity boritra ity izany? gato andriky miao a. Fangano nisonitra graty tamin'ny asa sa hoe ahoana manjary akividy gato ny ty antenantenam-bolana? Sokafy aloha dia hohano ny gato e. Mbola misy jus maromaro koa ao anaty aronao. Mba fandray ty androandroany ty a. Tsy anniversaire tsy tonotono fa dia sakafo be tsy manam-paharo. Aleo aloha hohanina izay hita fa impidra hita ohatran'izao. Fa misy akanjo mafana amin'ny fidiko andry tokoa ao a. Hoary aloha sao dia tsy atonona. Dia misy kiraro koa fa ny ankoatran'izay tsy samy vita fa sao dia tsy ety amindre dia manjary ho very vola fotsiny. Mama, fa inona daholo izany e? Dia inona no antony? Satria mama tia anjanany. Ary hany izay lany dia andrahoa izay mbola manta raha mbola hinana avy eo e. Dia miomana fa hiaraka hetsehintsika raha-pitsy vao maraina. Sa moa mianatra maraina ndry? Tsy mianatra raha-pitsy ka. Ay, Misy devoir par groupe ataonay fotsiny any amin'ny trivoleny mandromena amin'ny teritolakandro. milamina izany e. Manara-po fotoana tsara tsika raha tafala maraina. Fa tsy azoko angeo hoe Efa memaizina ny andro fa andiandrihatra afo aloha. Rehefa afapondry miletra an'ireo dia makanesa ny an-dakozia nampy aho fa somary mila fikarakarana be ny laoka amin'ny vidiko ao e. Mila mba matory aloha koa fa mbola ifo maraina izany rapitsiko. Lasa aloha e. fa andro inona ary androany. Marina tsy tena miavaka kely. Manoatra indray no ireny hoe krismasy ireny. Lanonana be. Somba manofy ary aho. Fa mba taratasy inona koa ary tonga vao maraina be manaitra patory tony. Mba sy hoe sokafana. Oe, rihitrao izay ilay vary soako natokako maraina fa aleo aloha bataina dia anaingana rano mafana anaovako kafe kely. Tsy mandeha mihitsy mantsy ilay fianarana atao raha tsy misotro kafe kelyko. Aleo aloha atao izay dia avy any mamaky an'ity taratasy ity fa ity viandositra e. Aika moa efa bataiko taloha namoahako an'ilay olona nitondra ilay taratasy teo ilay varika. Rano mafana zakay efa angotraka ao. Ary aleo aloha asiana maso ity taratasy ity mandrapa angotrany tsara ka. Inona moa izany lasainy? Way, fa fataoko ny vocation avy eny amin'ny fitsarana. Tena taratasy fiantsoana ny kajy ity. Allô, fa misy inona ry beloha? Maninona tsara? Fa maty ahoany batoda? Oay le ty grave zany a. Andefa maka lisana zao zany fa lefasy message amiko ny plasy misy an'lisany. Tsara toerana nefinareo a? Ok, alefa lefako any Roberto akanareo.
fa iza ndray ary zany mpitandro filaminana tsy mahalala ny tokony ataon'izany e. Efa tsetsemana vola otrinina veranga dia mbola misy tsy manaja ny fipetrany fanarahana ihany. Efa hoe sarinady fotsiny natao rehefa miantso ny vahoaka nefa zao mbola mamono ny ekipako ihany. Bangaray indray zany ny mpanafikako, sady zay indray le tena tompony ketrika ny lavo. Aleo aloha karakaraina fatin'le dala dia avy eo manao ny vasansa magojagojaka fa tsy maintsy aripaka daholo ny omby rehetra amin'ny tanàna io. Omeko toromarika tsara fotsiny ry zalahy dia aleo rehefa voalevina ny razana zay vao manao mission. Za kosa andeha andetika an'le rafilahako iny any am-ponja afaka 3 andro. Ipoka dobla kosa letsiny ny fahasoavana brian'izao fahavoazan'ny Lazaro Batoda. Aza manahy ala fa tsy maintsy ataoko miletra ny ampangony raha fantatro hoe iza ny gendarme nitifitra ka nafaty an'lahy. Efa milaza aminareo atompoko fa olo-kafa ny ao anaty taratasy fa tsy za. So every lafa zazakely ary na hoe voan'ny Alzheimer ka tsy adadidian'lahy. Tsy vitan'izay mpanendaka sy mpamon'olona kely ity fa mbola mpisoloky ihany koa. Vita lahatra amin'ny nanovany anaran'lahy mihitsy dia le hoe kajy mody novaina kely fotsiny hoe kiady. Koa raha tsy daika ny fitsaranako aza lahy anaovana kilalao-njaza ohatr'izany. Zao raha tokony hoe fataona ny sazalahy dia lasa ny amperitaona be zao noho ny fisolokiana mbola ny kasainy lahy atao ity. Ramsey, tena mba lelafiko ireny fanadianao. Avy aloha za monjy ny fianarako fa efa nateko zamaingy za amin'izao e. Fa angaly ety zany ny azona ny lasina mpiadra ny lahy fa tsy ny lalàna. Tsy misy olona ambony lalàna zany raha mbola malagasy koa lahy. Ka efa milaza aminareo ange afa. Ka na mbola ilaza inona aminay eo azy lahy dia efa tsy atokisanay tsony noho ny zava-bitan'ny lahy. Eo lahy ny mody manao mampalahelo nefa raha ariananina ry mavita mamaky lohan'olona mihitsy. Ahoana ireny fomba ataoko mba hinony reto afa. Tsy kajy afa kambana aminy. Ty Ramsey tiako mo tsy misy andatsahana mihitsy. Aiza le tsy larikajy fa za indray ny lasa mpisolo vaika amin'ny adalan'lahy. Ialana ny dositra dia afa maina tsy afaka mianana amin'ny fiainan'ny lahy fa tia za. Voaheloka hikatra 5 taona be izao. Fianarana potika nofinofy vitatreo. Fa ny tena mafy dia tia za hibaby ny heloka tsy nisy hidirako akory. Zay le tsirikady fa mampamainga ao amin'ny rabe voalavo sy rasototozy aho a. Dia mahereza mihinana gagazo tsy fidiana fa isy ohatr'izany aiza indray e. Manodiava ny lahy mahazo. Hoe maninona tsara? Mbola ho avy ny mazava hoe engany retsy. Ao fa entoko ambavaka lahy. Rangam-panatrohatro mandreraka. Iny taminy fiarabe hitondranay ho any tamora. Dia veloma lety zany ry fianarana tsy foky sy ry fahalalana. Lavo ny mpanambola sy be galony teny tsy manana entina miady. Tena manaiky anao ty aka. Tena tsy namelanao mihitsy raha tsy nilentika any am-ponja le rafilahanao. Zay ve ianao vao manaiky anahy e. Ady ve mbola maivana kely reny ve ampafiriny tamin'ny efa natao fa ianao koa. Mbola lavitra be angany tranonareo? Vao tonga eo amin'ny rond-point ao aloha ao dia efa kontiny tonga ka. Mitsofoka kely anaty tanàna eo amin'ny 10 metatra eo angamba dia tonga. Azo itsofoana fiara tsara. Sao dia terikely mantsy.
Arabe malalaka be ny makaoka. Eo ianao no mivily metsinanana. ay andaso ary aloha amin'ity lalana ampavety zany. Ie, mandroso kely eo aloha eo dia misy tany malalaka afaka hijanona ny fiara io. Eto zany. Ie, eo ajanona. Ka mandrosoa ary fampy fa ato ny misy anay sady efa ao mihitsy kala ratsy iny mato mivony-trano. Tsara fatongavana kosa zanyko. Renty midina fa misy vahintsika dia mipetrapetra rehefa zao ny ety aminay ho avy ao. Dray zany feoany mangalaro ny gadona amin'ny fikatrokatroko ny kiraro midina ny tohatra le retsy. Tsay. avindry fa manam-bahiny tsika Manahoana tompoko? Bonjour ndry. Rento moa Iany tompoko. Fa raha tsy mahadiso iza moa? Sa dadanay vaovao. Manapoka indray mama fa nahazo namana. Ty vavandrio asio virgule fa tsy mitatatata ohatra amin'ny pompe vaky fotsiny. manjana amin'izany ra zanak'olona sady miaingo fatratra sy madio ery ty izy fa ty koziny teo koa no ohatry ny manemba sofina ka. Izy retsy ny fabiain aminy Faby moa zany ny tena fiantso azy mahazatra ny maro Faly mahafantatra tompoko. Ny moa zany ny anarako efa voatony ny vavanao teo ka tsy mila lazaina tsoniko. De faly mahalala ny rento koa za. Saika ny akapobenao mihitsy nefa haiko ka. Maninona? Avelako eo aloha nareo roa fa hikarakara kely aza velangina fotsiny ny efitraniko fa hafanao ny resaka Tsy azoko mihitsy koa le tendro mama atao ka. Fa ino ve dia za indray no saino miresaka aminy eto? Mba tsy malala fomba zany raha matoka. De ahoana kiry manjatiana? Manana ny anarako azafady dia mba antsoe amin'izay fa tsy tiako. Oe, zafady, rento mako tsy de mifakaiza ihany ange zany ny manja ihany ny mirentireny. So mba tokony izary ny karakara dia alefako aty mama iresaka aminao vao toa za indray ty no mandray ny vahiniko. Vahininao mihitsy ara ny tena marina ka ianao mihitsy angeny nandaniko soloka anakaty Paozin'olona mpanambonimbony tena be zany raha ty firesaka ty olony ty fa zao aleo tonga de vataniko nyresaka. Fa resaka inona? Fa nga kosa mbola tsy niresahan'ny mamanareo taminao mba raha tsy fanahy koa le madama fanjindra izany ka fa mazava. Ianao ve le olona nampirediredy any mamandray andro iny? Ndre kaky ianao nga nyrediredy mihitsy mamanareo. Nefa ndry zao ny tena tiako irediredy amiko. Ianao mihitsy nefa mirediredy. Raha tsy paiso manta tsy matamboniny ako anaiky an'izay olona efa mitovy amin'ny dadako. Aza de mahivava aloha kalma ihany fa zavatra efa nifanarahana sy mamanao ange zany Nareo mihitsy aloha no hitako mahay mifanaraka sady hitako hoe mifanentana be koa. Tsofokirano izy andefa tsy mitana sao dia hoe zany sakana tsy hirosoanareo aiza kosa efa rafozana zao ny andraisako azy. Efa nasaiko ny vidianany zavatra be deabe ndry asa tonga ve ny afatra avy ety amiko daholo ange ny vola tamin'ireny ay moka zany tsy napoisiko hoe tany aminao. Mialatsiana aloha fa tsy nahafantatra soa ihany fa vao nisasatsasany tamin'ireo voavidy no nanaovako. Tonga dia bloqueko manomboka androany ny fanaovana andreny fa ento any zanako vavy ihany. Tsy efa hitovy taona amiko koa ve zao ny zanako vavy? Ento mora ihany ankipiso aza donona fa sekondra monja nge de efa baibay ny mamandry fa de hosairana anaty bary azy isan'andro any amponjindry Dia zany ve no entinao anam-pitserana ny fitiavako hitodika any aminao do mbola ho sarotra amin'ny fandidiana lasa vahaika vahino mitondra lozy ty nampandrosoana trano. Mijanona aloha fa misy inona re rakizy tsy ataoko vita mora ny vavabe nataony zanaka ao ara matofanja. Ohatra fa ahoana? De efa miomana fa miandry anao ny fonja raha tsy voaverinao raha afaka pitsy ny volako. Mantamanta vava loatra ka ataoko tsapany tsara za manatitra kalo anao isan'andro any amponja zany.
zay fa lasa raha pitsiany raha tsy miova amin'ny programa dia ho avy eo ny taratasy fiantsonanao. Monsieur Fabia fa tena lasa ny rentona izy marina. Fihinary ny zavanitranga tato e. Na mo tsampina tato indray ngampikaladala iny. Andrekako ho loza ny anjoara sanatrika ho tanterahany iny tenin'ny fampiteo iny a. Tena sorena mafy mihitsy izy lasa teo iny. Mandreraka izany raha zazaka. Fedanana manatona raha nga dia atosika hiala indray. Tsy misaina. Ankalana Nosoratany Rakotoary Malala Toky Maminiaina na Natiorako FT. Novelominy Vantsosy Anjariliva, Niaraka tamin'ny Lemec Taina Nantenaina ary Mihaja. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Mbola itoy